Tap tap send. Envoyez plus, dépensez moins. Manahoana daholo nareo rehetra androany. Raha tiana indray izao eto manolotra podcast iray vaovao ho anareo rehetra androany. Somary mampalahelo kely fa raha iasina izany tsy mahafaka azy miaraka amintsika eto androany, fa izaho indray no faly manolotra an'ity podcast ity ho anareo rehetra androany. Fa izany mampalay an'ilay fotoana tsika sy ianao izany afaka miaraka manala azy androany. Milay izany an, dia misaotra anareo rehetra miaraka amintsika androany. Dia podcast miaraka amin'ny chorale spécial manao concert, chorale manao mihira, chorale moa izany, chorale raha tsy hainao izany chorale, ny dikany chorale izany an, dia jereo tsara izany podcast amin'ity fa mijery an'izany mihitsy hoe inona no tena midika hoe chorale amin'ny tena fiainana. Dia azo adino koa izany fa misy an'izany hoe tap send izay fandefasana vola avy ety ivelany mankany Madagasikara, maimaim-poana, tsisy saram-pandefasana anazy, tsisy frais d'envoi, tsisy an'izany mihitsy na ray ary, fa ariary no azon'ny olona any Madagasikara. Sady afaka mampiasa an'ilay code promo ianao an, milay be majuscule daholo, mahazo 5 € maimaim-poana amin'ny fandefasana voalohany. Ok, milay izany an. Aleo izany tonga dia miditra amin'ilay podcast fa inona fotsiny andrasana, ndao ary tsika miditra amin'ilay podcast androany. Misaotra anareo an, misaotra tsika, misaotra tsika rehetra. Ok, eny ary, ndao e! Zay, ok. Milay tonga dia alefa izany ilay podcast. Tonga soa daholo nareo rehetra, tonga dia miaraka aminahy izany, za izany raha tiana. Dia nareo izany mba asivy présentaire kely hoe iza nareo an, inona izany zavatra ataonareo an, sy ny sisa, iza no mpanao film tianareo hita amin'ny tena fiainana ohatr'izany. Eny ary. Atoko tataminy anarako vao amin'ny chorale jardin musical eto Antananarivo Madagasikara. Dia ny zavatra mahafinaritra aloha izany dia ny hoe mihira, satria mihira ao anatina chorale. Dia ny anisan'ny mpanakanto ankafiziko dia mazava ho azy ilay mpanao comédie musicale ireny, ilay sady mahay mihira no mahay manao film. Ohatra hoe Hugues Jackman, ohatra. Fa be da be, fa Hugues Jackman aloha ohatra ny teneniko anisan'ny mpanakanto ankafiziko mba tiako hita mivantana, satria izy rehefa manao film misy mozika dia tsy misy hoe olon-kafa mihira fa tena izy mihitsy ilay mihira. Eny na malavalava kely ny anarako fa afaka tsinareo ema. Dia anisany mpikambany ny chorale le jardin musical ihany koa, dia mazava ho azy mankafy mozika, mankafy hira, mankafy resaka chorale indrindra satria tena mahafinaritra be anahy ilay mampiaraka eo amin'ny ankizy, miaraka amin'ny ankizy be dia be, mifampizara talenta, mifanampy, ohatran'izany. Dia ny mpanakanto tiako indrindra, ataontsika hoe mpanao film tiako hita ve izao dia Harrison Ford, ilay Indiana Jones. Satria raha vao film d'aventure dia manintona be anahy foana, dia izy tena hitako mihitsy hoe hiaina ilay zavatra zarainy ao anatin'ilay film. Dia engana izy mba mbola tsy ho faty dia hitako indray andro any. Dia Jackie Chan koa tiako. Dia be dia be fa izay izany mba tena mahafinaritra anahy mahita anazy. Dia ilay olona mpanao voix off amin'ny Walt Disney ireny koa mba tiako hita, ilay manao voix off ny Kung Fu Panda, ohatran'izany. Raha indray andro any makany amin'ny Disneyland dia angataka hita an'ilay mpanao voix off ireny. Satria tena tiako be zareo, tiako be koa ny talenta zarainy. Dia izay. Mety izany, dia tonga dia hitako hoe ilay bandy bogos ireny izany tianareo hita daholo. Fa ilay Harrison Ford iny koa, izy efa antitra. Efa antitra, efa lehibe mihitsy, fa be dia be film vitany. Sady mbola manao film foana hatramin'izao.
Tsy mety reraka mihitsy izy. Tsy mety reraka mihitsy. Mety zany. Ok. Mety zany misaotra tamin'ny présentation. Dia ilay tiako anontaniana voalohany zany mivahiny eto amin'ilay podcast nareo satria samy ao anatin'ilay groupe Jardin musical. Zany moa ilay izy? Zay mihitsy ilay izy. Dia zany tiako ilay izy zany raha tsy diso aitsio raha diso fa raha tsy diso ilay izy choral zany dia iza aminareo no afaka manome histoire manome ny tantaran'izany choral zany hatramin'ny voalohany ka hatramin'izao. Tsy izy rehetrarehetra fa juste fa maninona ilay izy nanomboka, iza nanomboka an'ilay izy, manahoana ny fanamboana an'ilay izy hatramin'ny voalohany. Izany tiako anontaniana voalohany. Efa nazoto ny hira sy tia mihira daholo moa izany ilay mpikambana ao amin'ilay choral io, dia efa nihirahira teny dia indray mandeha nanapa-kevitra hoe ndao tsika hanao fampisehoana anankiray mitondra lohateny hoe Le Jardin, izay nisoratan'i Michael McLean. Dia rehefa vita ilay fampisehoana dia nisy nanontany hoe fa iza ny anaranareo, dia tsy nahita anarana hafa izay dia tonga dia nataony hoe Le Jardin. Dia nefa ny mety ihany ilay anarana satria ilay choral io dia ohatran'ny zaridaina kely ambolena talenta. Miditra ao izany izay mbola ohatran'ilay vao kely vao afafy dia tondrahana sy kolokoloina dia mitombo dia lasa mahay mihira kokoa. Tamin'ny 2017 no nanomboka nanao an'io spectacle Jardin io zahay. Dia rehefa hita hoe mety tsara fampiaraham-peo, mazoto tsara daholo mpihira, tian'ny mpijery ihany koa ny zavatra ataonay, dia nanomboka notohizana ilay izy. Avy eo izay dia nanapa-kevitra hoe ndao indray no hira momba ny fifandriam-pahalemana ao amin'izao tontolo izao. Ohatran'ny tamin'izay andro iraisam-pirenena ho an'ny paix dans le monde volana septembre 2018, dia nanao concert indray izay manentana ny olona mba hirahiny, mba hifankatia, mba tsy adiady, manao hira ny Michael Jackson, We Are the World, manao hira mitaona hoe hajanony ny ady. Dia izay no lohahevitra manaraka. Dia avy eo indray dia ovaovaina foana koa ilay hira. Dia toy izany mandray hoe na daholo indray zavatra nitranga tao aorianan'izay. Tamin'ny 2018 tao aorianan'ilay fampisehoana hoe que la paix soit sur le monde iny dia tamin'ny 2019 indray izay nanao ny fampisehoana nitondra lohateny hoe Big Five izay ina moa izany ohatran'ny hoe karazana fampisehoana mampiseho ireo zavatra misongadina dimy lehibe indrindra maneran'ny Afrika. Dia symbole ilay izy, ohatran'ny hoe ny éléphant, ny tsy tadidiko ilay izy tatamo hoe symbole n'inona avy ilay biby ireny. Les biby manamarika ny Afrika, éléphant, dia buffle, dia biby ngeza be ao Afrika anankidimy voalohany, dia ilay izy indray mozika, dia rhinocéros koa ao anatiny. Dia navoakanay tamin'ny alalan'ny mozika ilay izy. Dia tamin'izay moa iny izy teo tianay koa ilay hoe mampita hafatra dia en même temps ilay hoe manampy olona. Dia tamin'izay zay nanao ino moa filazana hoe levée de fonds amin'ny teny gasy, izay tena haiko loatra fa ny vondrona izay mba hanangonana vola hanampiana olona izay narary tamin'izay. Dia izay zavatra izay nataonay maimaimpona tamin'ny fo manontolo natolotra ho an'ilay olona io izany mba hanampiana azy izay marary dia tsy maintsy mitsabo-teny. Izay ny tamin'ny 2019. Dia tamin'ny 2020 nakatrany amin'ny 2021 sy 2022 tany nisy confinement, fa mbola nitohy foana ny fizarana ihany talenta sy ny hafatra. Dia nanao enregistrena indray ny concert anay tamin'ny Pâques tamin'ny 2021.
dia navoakanay tamin'ny page Facebook ilay izy resaka momba ny sorom-panafotan'i Jesosy Kristy. Izany hoe tsy nanakana anay izaran'ilay hafatra foana izany na dia teo ary nivalana aretina coronavirus ohatran'izany dia ezaka foana izay nanohy kolokolo lentalenta dia nizaran'izay zavatra izay hafatra izay. Dia tamin'ny 2022 indray nanao ny bolana resaka pasika ihany ilay tamin'ny 2022 any ilay cantatan'ny Salie de Fordine. Dia avy eo ny farany teo izay tamin'ny 2022 décembre 2022 teo nanao fifampisehoana krismasy dia ny thème-nay tamin'izay Disney. Dia tena zazakely daholo izay. Tena zazakely daholo izay. Nanao fiakanjo Disney, verina princesse, nisy prince, nisy ohatra vetivety izany dia zara misy méchant koa ka. Misy vilain, misy Gaston dia Ursula. Dia nizara hafatra momba ny krismasy izay atao dia verina zazakely daholo dia nahafinaritra be ilay fampisehoana moa izany. Dia izay dia amin'ity izay mikarakara fampisehoana indray ho ataonay amin'ny krismasy izao izay miopana amin'ny resaka ino moa izany tantara nosoratan'i Léon Tolstoy momba n'ilay hoe Martin mpanao kiraro izay ilay izy, tantara Martin mpanao kiraro dia afangaronay amina bankira klasika izay nataon'i Dorothy Kilpark. Dia ireo izany no ampitanay hafatra momba ny krismasy, momba ny fitiavan'Andriamanitra, momba ny sorom-panafotana amin'ny krismasy izao. Izay mety zany. Katraty. Ie, mety zany tonga dia le fety manodididina le andro manodididina andro fety zany tena anaovanareo concert zany raha azoko tsara. Mankalaza ny andro tsy fiasana reny zany anaovanareo concert. Mahafinaritra zany, mahafinaritra koa le Disney, le tsy ampy kely fotsiny le nankanesana tany a Disneyland nahitany Harrison Ford sy ny sisa. Izany fotsiny ngamba tsy ampy kely fa ankoatran'izay mahafinaritra. Mba hoany amin'ny manaraka. Ie, mbola ho avy, marina izany. Mahafinaritra be zany. Efa tamin'ny 2018 zany ilay izy nanomboka. 17. Raha azoko tsara 17-18 ay efa 4 taona zany, efa 1 taona. Efa 1 taona amin'ity. Efa ela zany. Dia za zany nijery ny sarinareo amin'ny Facebook ato dia firy zany mpikambana ao anatin'ilay izy, ao anatin'ilay chorale. Amin'izao zao amin'ity krismasy ity dia 430 no mpihira ao. Fa ilay izy miovaova satria misy ankizy lasa nianatra any ampita ohatra dia misolo, misy ankizy vao miditra indray dia miampy dia miovaova eo fa manodididina ny 30 eo zany isanay amin'izao. Betsaka izany. Betsaka mihitsy. Betsaka mihitsy ilay mandray anjara amin'ilay izy. Dia ao anatin'izay rehefa fantaniana manitikitika ny saiko izao satria ozy izy hoe efa misy concert zany amin'ny krismasy ho avy izao dia rehefa ohatrany hoe miomana manao concert zany dia efa nanomboka efa 4 volana zany fanomanana mandra-pahatongany amin'ilay concert. Raha fanomanana ilay concert izao efa tamin'ny volana ina moa tana amin'ilay zara partition iny, efa volana juin zay dia efa mizara partition, dia efa mizara répertoire, dia efa mizara hoe reto avy ny hira ho ianarantsika dia ohatrohatr'izao fandehan'ilay concert dia samy mbola midéchiffre-ny an-tranony ihany kely aloha, madinidinika mijery manao recherche kely amin'ny YouTube hoe ohatran'ny ahoana ity hira ity, ohatran'izany. Dia avy eo manomboka septambra izay no tambatra amin'izay mampiara-peo, manomboka mampiara-peo dia mandeha hatrany hatrany isan-kerinandro, indroa isan-kerinandro dia avy eo dia ampiarahana musicien amin'izay izy izao. Efa nampiarahana tamin'ny musicien tamin'ny herinandro teo dia ampiarahana musicien dia mandra-pahatonga an'ilay concert. Efa herinandro sisa ange. Répétition iray sisa. Efa vonona. Embolana zany tsy
Tsy zavatra kely zany. Tena mila fiomanana be satria ny jardin musical tsy hoe olona efa mahay mihira daholo fa misy olona izay mihitsy vao mihira dia mbola ampianarina tsikelikely dia maka fotoana tsara mba ahafahany mianatra an'ilay izy. Izay koa fanontaniana tiako apetraka, ilay izy ve le mpikambana ao anatin'ilay chorale zany tonga dia raisina foana izay te hira sa misy ohatrany hoe testa tsy maintsy hoe afaka an'ilay testa ianao vao miditra sa manao ahoana ny fandehany? Izay tena mazoto dia afaka mandray anjara satria raha mazoto izy dia afaka mianatra dia ampianarina kosa nefa satria izay mahatonga an'ilay izy hoe nimbolana ampianarina manaky nôty, ampianarina teknika fihirana dia izay ara ny miara-miasa amin'ny olona tena hoe coach vocal avy any Amerika, Maika Wonders, nampianatra anay en ligne tamin'ny Zoom hoe ohatr'izao ny fomba fihirana dia lasa mahay ho azy na dia mbola tsy mihira mihitsy aza dia tonga ao amin'ny zaridaina dia ambolena dia tondrahana dia lasa voninkazo tsara tarehy be mamoaka hira tsara be rehefa avy eo. Mahafinaritra be izany. Mety misy olona mifanontaniana adaladala, mety misy olona te hiditra nefa tsy mety mihitsy ve? Ohatrany hoe mamala ny kira be foana dia tsy mety mahay mihitsy. Sa mbola tsisy an'izany mihitsy hatreto? Mbola tsisy loatra eto fa izay tonga tao dia niezahana foana izy matozany ao anatiny ao izay fitaovana mihira izay mino izay fa hoe ao anatiny ao koa ilay hoe finiavana hoe hamoaka an'ilay zavatra ao anatiny ao izay ilay fitiavana iny afaka avoakany amin'ny alalan'ny hira matoa izy te hiditra tao. Ohatra mbola tsy nisy. Tsisy ka le amin'ilay dessin animé Ratatouille iny misy an'ilay teny an'ilay olona hoe anyone can cook dia ninay indray hoe anyone can sing. Marina izany. Dia antenaina zany mba tsy ho hisy an'izany koa hoe tena hoe miavaka be ohatrany hoe tsy mety. Eny mahafinaritra be zany sady ilay olona 30 zany miara-mihira daholo mahafinaritra be. Dia fanontaniana hafa koa manetikitika ny saiko mijery an'ity sarinareo ity eo amin'ny 30 zany mpikambana ao anatin'ilay izy dia mety 4 taona ny zandry indrindra ao anatin'ilay groupe dia any amin'ny 4 taona any ny zokizoky. Ilay izy ve mba misy elanelany be sa mitovitovy daholo? Misy elanelany fa tsy hita mihitsy hoe misy elanelany. Izany misy 13 taona izao ny zandry indrindra ao dia tsy hitanao hoe iza ary izany. Dia misy 17 taona ny zoky indrindra ao fa tsy hitanao hoe iza ary izany. Misy elanelany marina izany fa mifandray matoky efa mifandray tsara daholo. Mifandray tsara daholo. Tsy hita ilay elanela taona fa miara misangisangy daholo dia miara misy ambiance tsara. Tofilineny daholo izay rehetrarehetra. Milay izany. Dia iza no mpitarika ao anatin'ilay groupe? Ny mpitarika izany izay efa lehibe samy mpitarika sy mitaiza daholo izay efa samy manana traikefa fa ny mibaiko ny hira fotsiny izany no mibaiko hoe ianao zany mibaiko. Efa mahay an'ilay mibaiko amin'ny tanana sy ny rehetrarehetra. Ka iny zany ahetsiketsika foana ny tanana mandrapatapitry ny hira dia rehefa tapitra ny hira dia tsy ahetsika intsony. Tsotra kely. Mety izany. Dia tatamiko ka mbola manao zavatra fa tsy hoe mitarika hira fa mety hoe izy koa mba mikandoha amin'ny resaka reperta. Aloha torana voninkazo kely tatamo fa manetry tena be izy eto. Fa izy tena mikandoha be amin'ny resaka repertoire hoe ina indray no zavantsika ohatra amin'ity concert ity dia izy mijery ny hira dia izy mijery ny thème dia izy mijery ny ohatrany hoe izany tena ina moa izany izy ngamba ny tena ianteheran'ilay
le groupe raha izay le azoko ilazana anazy. Izy tena tsy mety marina atao zany ihany satria- koa misy hoe fa imako miantery en groupe satria ny anay zao resaka design ohatra hoe safidiny loko, safidiny didiny akanjo, torohevitra madinidinika momba reny indray dia mandray manao an'ireny dia itenu anao io zao izy nanao hoe atao an'izao ny lokony dia atao an'izao ny didiny dia atao an'izao ny fanaovana anazy dia rehefa misy concert dia ny décoration any efitrano dia izy ihany koa ao anatiny karakaran'izany. Izay izany ao anatin'ny groupe samy mba mizara an'izay zavatra hainy. Ohatra hoe Dia tatao misy mahay mitendry, mpitondra mahay goûter koa ao. misy mahay mahandro ao dia izy mahay mikarakara mampianatra manamboatra tacos, cheesecake, gâteau Dia ilay rehefa tacos hohaninay rehefa anniversaire. avy eo. Mampianatra manamboatra izy dia manamboatra izay dia hohaninay rehetrarehetra avy eo. Dia ohatran'izany ihany koa ilay resaka design sy décoration maromaro izay ny tian'ilay izy sy mahay manao an'ilay izy dia miaraka manao an'ilay izy daholo izay samy manana ny talenta nomen'Andriamanitra anazy zany dia atambatra daholo ireo rehetrarehetra ireo ampivoarana an'ilay jardin musical. Tena mahafinaritra jardin, misy ny rose, misy ny tulipe, misy ny Dahlia. misy ny Fa tsy dahlia. hoe hira fotsiny, satria raha hira fotsiny dia tsy mahavita zavatra, fa be da be no zavatra atao izay vao mahavita fampisehoana dia arak'ilay eo koa zao misy ankizy tena tia mandihy sy mahay mampianatra mandihy dia tamin'izay nanao concert momba ny mozika rock sy comédie musicale dia ireo ankizy ireo no nampianatra hoe tia ny danse atao dia nampianatra mandihy dia nandihy zareo. Izany hoe misy dihy, misy hira, be da be izany fa tsy hoe chorale dia hira fotsiny dia izay fotsiny. Tonga dia afaka manangana tanàna mihitsy angamba ny misy asiana mpanamboatra trano, mpanao lalana dia efa feno, efa misy daholo. Mety izany. Eny dia ilay fanontaniana manaraka izany amin'ilay hoe misy ianao concert krismasy dia iza aminareo no afaka manome ny antsipriana an'izay concert izay? Tomboko kely dia avy eo toy izany tantarana. Ohatran'ilay nitantarako kely tamin'ny voaloha teo ilay krismasy io izany dia izaranay ny tantara nosoratan'i Léon Tolstoy izay mpanoratra izy dia filôzofy kely ihany koa. Fa mahita nareo indraindray misy hoe citation à Léon Tolstoy etsy sy eroa eny amin'ny tranokala eny dia feno fahendrena be ny zavatra zarainy dia ilay tantara ho zaraina io tantaran'ny Martin izay olona mpanao kiraro dia tsy ho tantaraiko eto daholo fa manjary efa hainareo daholo ilay izy fa tsara be ilay tantara fa mifono hafatra lehibe amin'ny resaka finoanan'Andriamanitra, amin'ny resaka fanakinanao, fiainanao aminazy sy ny lahatra izay apetrany amin'ny fiainanao. Misy zavatra tsy ampoizinao mitranga amin'ny fiainanao fa misy antony daholo ny zavatra rehetrarehetra. Izay ilay hafatra lehibe finosina ao anatin'ny tantaran'i Martin dia hoe Andriamanitra eo foana fa tsy mandao mihitsy inona zavatra mitranga. Dia afangaronay amin'ny gadona klasika ilay izy izay novelomin'i Dorothy King Park dia izay no zavatra ho zarainay amin'io amin'ny teny gasy izany hoe ilay tantara nosoratan'i Léon Tolstoy teny anglisy navadika teny gasy dia ilay hira klasika ihany koa teny anglisy navadika teny gasy dia tsara fitotona be ilay fanasany tiananay satria nareo zao amerikanina amin'ny teny gasy dia ilay zavatra ho zarainay zavatra teny amerikana avadika teny gasy dia toy izany tamin'ilay amin'ny concert. Dia amin'ny sabotsy 16 décembre ilay izy no atao ao Ampefloa ampitan'ny complexe scolaire maimaimpoana ilay fampisehoana ento daholo ny fianakaviana satria na ny lehibe na ny kely dia afaka mankafy ny tantara io sy ny mozika izay atolotra ao, tsy ilay mozika klasika ilay mampatory ilay sarotra takarina be ireny ilay izy fa ilay mozika efa mahazatra ny sofiny ireny dia atao amin'ny endriny maivamaivana sy fety kokoa dia tena hoe mety amin'ny rehetrarehetra izany fa tsy voatery ilay olona ilay mankafy klasika be ireny vao afaka mankafy anazy.
Mety izany izay sady ilay tena mahafinaritra ilay izy maimaim-poana tonga dia mandray ny rehetra izany izay te hijery afaka mankany izany mampilay an'ilay izy. Sady tsy fahita satria matetika izany rehefa krismasy dia misy chorale be da be manao fampisehoana ihany koa dia matetika hira fa eto izany tena tantara misy sary sy émotion misy fihetsem-po tsara ilay izy dia mba miova kely amin'ny fahita mahazatra. Mahafinaritra be izany. Mahafinaritra be dia amin'ny 16 décembre amin'ny firy moa ilay izy? Amin'ny telo ilay izy amboary tsara ny billet d'avion antiana fa amin'ny telo ilay izy sao dia tarinao fa ny vato any. Ie, marina izany. Ie, milay be izany sady tonga dia mety be ho an'izay te hijery rehetra, mety be ho amin'ny fianakaviana misy fepetra ve ny ankizy ohatran'ny hoe afaka mitondra zazakely ve sady tsy mahazo? Fianakaviana iray manontolo afaka tonga daholo hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra fa misy seza afaka hipetrahana misy ny moa izany malalaka ny toerana malalaka ny toerana tsy mifidy sarangan'olona tsy mifidy taona tsy mifidy fa afaka tonga daholo na rehetrarehetra. Misy ankizy kely jardin junior anao hira anankiefatra ary ao dia mino aho ho faly daholo ny ankizy mahita an'zareo mihira satria koa ilay mihira tsisy hoe manomboka firy taona vao mahay mihira. Ilay niteneniko teo hoe 13 hatramin'ny 17 taona izany ilay chorale hita tamin'ny sary fa manana vahiny izay ankizy kely mbola kely anao hira ihany koa zareo dia atao mihitsy ary ny ankizy namany mba tonga hijery dia mba mahita an'zareo dia mba te hira dia lasa mihira daholo koa izay ankizy tonga ao dia lasa mahasalama mantsy mihira tena misy aretina sitra mozika mihitsy. Mahafinaritra be izany. Matoky sy mino fa havita tsara mihitsy ilay vahiny kely ireny dia mahavita tsara daholo izany ilay concert hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Saotra betsaka. Milay izany dia izay izany ilay concert dia ao amin'ilay podcast aty izany misy fanontaniana anankitelo apetrakay amin'ny vahiny alohan'ny mifarana ilay podcast fa alohan'ny miditra any dia sao dia misy zavatra teninareo tenenina farany alohan'izay. Efa voalaza daholo ka, efa voalaza dia afaka manasa ny olona anaraka ny pejy ihany koa satria raha ohatra hoe any ampitan-dranomasina ka taraiky ilay avion antiana dia tsy mahita dia avoakany eo amin'ny pejy ny fampisehoana alefa ny kelikely eo dia arao ny pejy dia afaka mahita ilay hira koa ianareo. Ok, mety izany. Sao dia mety taraiky marana ilay avion fa mbola ho hita eo e. Reny avion reny, indrindra rehefa krismasy dia matetika hozy ny olona hoe maman j'ai raté l'avion. Tsy mahazo ropilany ny Kevin. Ie, sarosarotra ireny ohatran'ilay miady taxi be ireny izany miady avion alohan'ny krismasy ireny manahirana. Sarotra be. Ie. Eny ary dia ilay fanontaniana tonga dia aroso amin'ilay fanontaniana anankitelo amin'ny farana ilay podcast dia ny fanontaniana voalohany dia hoe nareo ve izany mba tia mihinam-bary dia raha win valiny dia inona no laoka tena tianareo? Tomboka angamba any amin'ny tatamo. Ie, tia mihinam-bary fa ilay vary mena fa tsy ilay vary fotsy. Dia ny laoka tiako hohanina aminazy trondro. Trondro maina sa trondro manahoana? Trondro tsy maina ka fa ohatra hoe ohatra hoe tena trondro tiako izao thon satria be nofony tsara fa tsy be taolana dia thon atao pané. Thon pané izany ny laoka dia vary menamena, vary gasy dia asiana rogay tsara be. Complet izany. Dia Ie, izaho koa tia mihinam-bary fa ny vary hono ohatran'ny mampabe kibo.
Fa tena tia mihinam-bary be mihitsy a, dia ny vary tiako a raha vary sosoa izy a dia vary mena, fa raha vary maina izy a dia vary fotsy. Dia raha vary sosoa indray a dia ohatra ny hitanao tamin'ny teo hoe trondro atao frity, trondro tilapia ranomamy ireny a atao frity a hoanina vary sosoa vary mena dia tsara be. Dia raha vary maina indray izy a dia eo be dia be ny karazana laoka tiako, ohatra hoe ganagana, petit pois sy akoho. Raha tototsera koa tena tiako be fa tsy mety asiana rogay, fa raha vao tsisy rogay ilay izy dia ohatra ny tsy heny tsara ny tsirony. Dia izay tena itiavako vary. Vary trondro maina koa tiako raha vary fotsy miaraka aminazy atao vary maina dia asiana trondro maina. Dia tsara be. Dia Mety izany. Ie, mety izany. Dia ilay fanontaniana faharoa izao a, nareo ve mba tia hira malagasy, mpira malagasy? Dia izay indray raha hoy ny valiny dia iza no mpira malagasy tena tianao angambany? Atomboka any amin'ny mandray izao amin'ity. Ny mpira malagasy ankafiziko a dia Dinay sa Denise ny fiteny anazy? Denise. Ngoma zao isy chaîne le vadiny iny a, ny iran'zareo tena tiako be satria zareo tena mikaroka, hita mihitsy izy hoe tena mikaroka le vao mamoaka bahakira fa tsy tonga dia hoe maheno anona dia maheno bahakira anankiray dia atao mitovitovy amin'iny anazy, fa izy zareo tena hita mihitsy hoe mikaroka dia mamorona. Dia ilay fomba le fitenim-paritra ao anatin'ilay izy koa mahafinaritra be mihaino anazy, mahafinaritra ny sofina. Izay mpanakanto gasy tiako a, dia ankoatran'izay koa ilay mpanakanto gasy ilay mitendritendry valiha ireny, ohatra hoe Eric Manana, Mahaleo koa tiako be a, dia be dia be be dia be ny mpanakanto gasy tiako, fa ny bazin'ilay izy a ilay olona ilay tena mamorona izany, ilay olona tena manana ny bahakira ny mampisongadina anazy. Ireny tena ankafiziko amin'ny mpanakanto gasy, tena mampisongadina ilay mahagasy anazy iny mihitsy. Efa nivahiny tao amin'ny podcast ilay Denise iny, tena tsotra be miresaka aminy. Mahafinaritra be. Izaho koa tia mpanakanto gasy dia mitovy amin'ny Mateo ihany hoe tia Denise Chaine koa sy ny ilay mpamorona ireny, fa ankoatran'ireny koa tia an'ilay tia ny tanora ilay ohatrany hoe ambondrina izay, ireny izany ohatrany hoe akaiky be anahy ilay hafatra ataony amin'ny hira dia lasa tonga dia voaray ho azy. Mety izany. Ok, teny fanontaniana fahatelo sady farany, somary lalina kokoa amin'ny resaka kolontsaina malagasy. Inona izao no zava-misy amin'ny kolontsaina malagasy na zavatra misy any Madagasikara, ny inona izao tsara tsoahany firenenen-kafa, tsara ampiarahana firenenen-kafa? Dia any amin'ny tatamo indray angambany, ok, mety foana izay mamaly. Lalina tokoa ilay fanontaniana. Ny anisan'ny kolontsaina tiako izay hitako hoe afaka ampiarina amin'ny any firenena hafa dia ny fanajana ny olona efa lehibe, fanajana ny zokiolona izany. Ho an'ny malagasy mametraka hoe efa manana traikefa ny olona efa lehibe dia amenaja ny tsy misakafo mihitsy aloha raha tsy misakafo ny olon-dehibe. Ary koa indrindra raha hoe iray aman-dreny izy hoe ireo izany nahitana masoandro dia omena lanjany sy toerana miavaka, dia hitako hoe tsara alain-tahaka izay zavatra izay satria ilay olon-dehibe navita zavatra tsara tamin'izy mbola natanjaka sy tanora, dia rehefa antitra izy efa indraindray ny vatany efa tsy mahavita manao ezaka be, indraindray ny sainy efa tsy miasa tsara sy matsilo ihany koa, dia mampalahelo izy raha ohatra hoe ilikilika hoe aterina any amin'ny fitaizana be antitra, ny amin'ny maison de retraite, dia mangina rery tsy vangina any, nefa ny olona navita be teo amin'ny fiainana sy fiarahamonina, dia
Izay ny hitako hoe ho tsara kokoa ny tontolo raha ohatra ka makatahaka ny malagasy manome toerana miavaka ho an'ny zokiolona sy ny ray aman-dreny be na any amin'ny firenena hafa aza. Mety izany. Toy ny mandray izao. Tena lala tokoa ilay fanontaniana dia mieritreritra be hoe inona betsabetsaka ny kolontsaina malagasy ny tiako hoe ho tahafin'ny tsara ho zarainy vahiny dia ny nahandro ve, mety hoe ny nahandro gasy satria nahandro gasy tsy mampiasa akora simika moa izany ny ilazana an'izany, fa rehefa nahandro gasy tena nahandro gasy tsy zavatra mampiasa zavatra efa nahodina, tsy mampiasa akora efa nahodina fa zavatra mahasalama avokoa, ohatra hoe tongolo gasy, sakamalaho, zavamaniry daholo ny azo no ampiasainy hanaovany an'ilay sakafo fa tsy mba mampiasa akora efa voahodina izany mihitsy ny sakafo malagasy. Dia izay no d'ailleurs moa ohatra ny efa be dia be ny olona mirona amin'ny resaka hoe bio sy ohatran'izany, fa raha mahafantatra ny fomba fahandro malagasy izy dia mino aho fa ho salama kokoa izao tontolo izao raha manaraka ny fomba fahandron'ny malagasy sakafo tsy mampiasa akora voahodina, tsy mampiasa zavatra matavy be, tsy mampiasa zavatra simika, tsy mampiasa zavatra misy colorant ohatran'izany. Na ny koba na ny gâteau ary afaka soloina koba izay tsisy colorant, tsisy levure, tsisy ninina fa tsara be dia izay angamba. Mety izany. Fanajana sy nahandro malagasy tena zavatra anankiroa tena misy mihitsy any amin'ny kolontsaina malagasy. Eny, dia izay zany ilay podcast misaotra anareo roa izany mivahiny dia mirary soa amin'ny zavatra rehetra ataonareo raha ny olona te hahita bebe kokoa ny momba ny chorale dia makany amin'ny Facebook mijery ny jardin musical dia misaotra anareo roa izany. Misaotra betsaka nandray. Tap tap send, envoyez plus, dépensez moins.